Alahady fahenina manahaka ny trinité ity alahady 20 Jolay 2025 ity. Ivavaka isika. Dera sy misaotra anao zay ray eo no nindra fotsy talany zay ataonao aminay satria manomboka herinandro vaovao indray zay amin'ity alahady anio ity. Dia oka nako akomponay ny teninao dia ho tsahoana indray fa teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo ny teninao. Saotra Jesosy. Amen. Itombo aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ny filazantsara ak Jauna 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Jauna 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mahanika amin'ny fify dia mpangalatra sy jiolahy, fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry. Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony ary zay ondriny tokoa dia nitsony amin'ny anarany avy ka ento mivoaka. Ary fa mamoaka ireo rehetr'ireo izy dia milo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria malala amin'ny feony ireo. Vahiny tsy raharahany fa mitsirana satria tsy fantany ny feony vahiny. Zany fanoharana zany no lazain'i Jesosy taminy nefa tsy azo izay ny zavatra nolazainy taminy. Toy indray Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zao ny vavahady ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy naino azy ny ondry. Zao ny vavahady raha izao no idirany olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy voaka sady azo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana zao avy manana ny fiainana sady ananany be dia be. May masonao manamasinanay amin'ny fahamakinana ny teninao ny fahamakinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity Jesosy dia milaza ny tenany ho mpiandry satria izy no ananany olona ny fiainana sady ananany olona be dia be. Izy lay mpiandry ondry zay henon'ny ondry ny feony ka manaraka azy. Izy lay iarahan'ny mpiandry iarahan'ny ondry ka zay ondry manaraka azy dia vovonjy sady mahazo hanina na mivoaka na miditra. Lazainy koa fa izy ny vavahady ondry. Efa voalazan'i Jesosy io koa aty aoriana fa tsy misy makana amiray atsy amin'ny lalana. Izy tokoa no lalana azon'ny olona miditra sy mivoaka sy manantona n'Andriamanitra ray. Ko amin'ity andro ity aoka ianao hanaiky ondrin'i Jesosy ka henon'ny feony. Ary Jesosy raha teo koa mahafantatra antsika tsirairay avy ka mandray antsika ao aminy. Izy raha teo mikely fiainana ao antsika ary nanana antsika fiainana hatramin'ny mokendrena. Hoy izy ery amin'ny andininy anankiray io hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jesosy Kristy no tena mpiandry tsara manotra ny ainy hamonjy ny ondry ary tsy manan-katao afa-tsy hanome fiainana ny ondry sy hahatonga ny ondry hanana fahavelomana. Dia anaiky an'i Jesosy tokoa eny zasy ianao ka anaiky hanaraka azy sy anaiky azy ho mpiandry ondry sy andeha araka ny sitrapony. Amen. Sotranao izay ray eo noho ny amin'izany teny mamy izany izay nomenao anay. Miantso anay ianao mba hanaiky ondry ny zanakao satria ny zanakao tokoa no hany mahafony ainy hamonjy ny ondry. Izy raha teo tsy manan-katao zay tsy zay hahatonga anay afa-tsy ho voavonjy sy azo fiainana satria ny mpangalatra sy ny jiolahy dia namono sy handriny anay ihany no ataony fa ny Jesosy dia mikely ny ananana fiainana sady ananana be dia be. Dia ataovy manaiky anao izay tsy miheno ny teninao satria ny teninao raha teo dia teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra masinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay ary mamelana ny anokay tahaka raha melanay izay miloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy
fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano zao, ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoko izay miantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.